Andehantsozay mbola atao amin'ny syndicat amin'izao fotoana zao ny tena tiako tsindrina. Eto anoloana eto ny taratasy na ny lalana ny fahazahoana ny kianjana Ambojatovo sy ny kianja annexe tokony izahay no isafidy ny toerana nanaovanay anio. Au dernier moment efa lasa ny vola amin'ny publicité sy ny karazany zay vao alatsaka indray ny teny hoe tsy azonareo fa alefa ny alarobia. Aminay dia antsojay zany atao zany. Voalohany tsy afahan'ny mpiasam-panjakana sy ny syndicat maneho hevitra. Vola fa tsy fanajana lam-pandrenana ihany zany fahalalahana maneho hevitra, ary indrindra ho an'ny syndicat zay tena zoro fototra takino ila lam-pandrenana io. Tahotra ny antony voalohany, ary ny antony faharoa dia tena hoe famitiana indray ny fanehoan-kevitra, ny tsy fahazoana amin'ny teny malalaka. Amin'izay hoe izahay reto ihany no tonga eny alarobia fa tsisy olona anaraka. Raha ohatra ka tena hoe tahotra fandriam-pahalemana zany tanàna amin'ny fefy daholo angereo hoe ny ao anatiny raisinay syndicat andraikitra ny miaro ny olona zay manantona sy manosona anay ao. Fa raha misy tena fitiavana tanindrazana no ataon'ny mpitondra firenena dia ny any ivelany no tokony ho ambena raha misy manao débordement fa tsy ny olona ao anatiny. Aminay tsy hitanay mihitsy ny antony tsy hamezana anay io kianja zay fanomenana io zay novaina asehonay anareo moa reto le taratasy efa tena nekena sy nahazo avis favorable napetraka tsara satria nanazavy izy ny antony hanomezany ny autorisation zany hoe mba ho andraikitrareo ny miassure ny sécurité anatin'ny kianjany Ambojatovo, fa andraikitay kosa ny amin'ny fanjakana sy ny force ny sahanany amin'ny ivelany. Fa metaka zay satria samby lehilahy lehibe dia ny assurenay ary zay na nisy engagement mihitsy lettre d'engagement nataoko zany migarant ny sécurité ny mandritra ny mouvement ataonay araky ny autorisation nomeny commune urbaine tamin'Antananarivo. Mampalelo anay le izy satria lasa nisy contrôle tampoka tokoa omaly. Ary zay moa niteny préfet de police hoe mbola evorony OMC rampitso dia mbola hita ihany koa zay mety ho fanapahana. Nefa nampanantena moa izy hoe mbola hita ihany fa mba hijerevana ny marimaritra resana. Ka izay zany le marimaritra resana zany mba nanantena zay hoe mba tokony mba hisy fampiatsoana mba iarana midinika hoe inona ny antony mampiahiahy sy anatanteranay ny mpiasa ny fankalazana ny fety ny asa mba tokony misy dinika. Fa tonga dia nitapahana fotsiny zao le izy tsisy discussion tsisy fiaraha-midinika aminay zany tena fanaovana jinjinina anay mpiasa atao tikanjo sy tikanjo zany fitondrana ty firenena ty fanaovana tsinitsinina ny mpiasa malagasy zany. Ary izay io premier mai io izay ao anatin'ny afo syndical miaraka amin'reto namana mpiasa-panjakana reto dia misahana miantoka ny toe-karena eto Madagasikara sy ny sosialy. Izay ao amin'ny sehatra fandrarana ny mpiasa ny mpivarotra ny mpandrarana ny mpitatitra ny ao anatin'ny secteur informel. Dikan'izay matoa zay hiteny dia mba hisoroany tsisy ny explosion sociale. Fa izao zavatra zao ny famindra amin'ny rananay sy ny ery aminay zany manœuvre atao aminay ka karazana famakena ady aminay syndical zao zavatra zao. Na izany azy terena zay IOPF ao anatin'ny lalàna zay izay modèle zay syndicat tsy zatsy avy aminay syndical mihitsy niteraka korotana eto amin'ity renivohitra ty fa ezaka zay amin'ny fain'ny olonay sy andrafitra ny zavatra rehetra fa aminay ny premier mai tsy maintsy vita tsy avilanay andaritry fotsiny ny premier mai fa kosa ampilaminana pacifique ary assurenay zay migarant ny sécurité nay fa kosa andraikitry ny fanjakana ihany koa amreo hémorrague reo no misahana ny andraikitra. Manaraka an'izay mbola manamafy koa zay syndicat eto satria ao koa ny raha alanay miaramila ex militaire mbola nanao ny fanambarana izy mikasika ny alignement manohana ny fangatahana ex militaire reo zahay ny officier sy ny sous-officier retraité réserviste. Manainga anareo namana koa mifanometanana atsika hiady amin'izao fitantanana eto amin'ny raharam-pirenena zao satria tena tafaotra loatra fitantanana ny raharam-pirenena ty ka andaotsika ifanomantanana izay atao amin'ny syndicat ianareo miaramila ex militaire manao antsoavy ihany koa aminareo miaramila zay ampernasa aoka ianareo tsy atao fitaovana politika arao ny commandement ny lehibe ny corps misy anareo tsirairay avy fa aza tanterahany baiky politika ianareo fa ho simba ny carrière anareo amin'ny miaramila sampy miaramila atsika ka tokony fanometanana sanatitsika zao ny fampifavana ary ezaka zay mba ifampiresaka zay réserviste aminareo ao amin'ny hémorrague miaramila atsika ka tsy tokony itsika ny sanatrian'izany no ifanjevo eto.